Mitoy ny tetikasan'ny ONG Madagascar Development Fund eo amin'ny siatry ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fanorenana efitrano sekoly eny amin'ny sekoly fanabeazana fototra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Anisan'ny nazo izany indray ny tetsy Ambohimahitsy ampita-tafika. Ny ampiefitra la klasy iray vaovao indray ny sekoly fanabeazana fototra Ambohimahitsy commune ampita-tafika amin'ny district Natsimdrano fanomezana avy amin'ny ONG Madagascar Development Fund ary novatsiny permis-mbolantoka amin'ny Cartfield School any Angleterre vola amin'ny tetsina 13 tapitrisa ariary. Efa nafahan'ny MDF nanorina ny sekoly sy nahitana efitra roa ihany ny famatsim-bola voalohany nataon'ireto mpianatra ny sekoly iray any Angleterre ireto amin'ny taona 2024 ary mbola nampiny izany sy nafana nampy efitra iray vaovao hovalin'ny fangatahan'ny ray aman-dreny sy ny fitombon'ny isan'ireo ankizy mianatra ato an-tsekoly. Tamin'ity taom-pianarana système professionnel valiny professionnel ity zany dia miisa 750 ny totalin'ny mpianatra dia ny mpampianatra miandraikitra an'izay mpianatra 750 izay marihana fa mbola klasy 11e ka tamin'ny 8e ihany dia mpampianatra efatra. Ny telo amin'ireo no karamain'ny fanjakana fa ny iray kosa sahan'ny ray aman-dreny mpianatra. Dia eto amin'ny fokontany Ambohimahitsy izay misy ny sekoly moa zany dia manodidina ny eo amin'ny 500 eo ny foniny. Naroatra ny fitaom-pialatsasatra ny ampitany ireto mpianatry ny Cartfield School amin'ny vahiny eto an-toerany ireto na voninahitra ny fitokanana ny sekoly ny sabotsy lasa teo ary naneho fankasitrahana azy ireo ny mpianatry ny EPP Ambohimahitsy ampita-tafika sy ny ray aman-dreny ary ny mponina manontolo. Faly be mihitsy zay fa na sekoly vaovao tamin'ireto vazaha reto. Faly be na sekoly vaovao. Faly be hafa na finalana. Nitokan'izany teny atoerana ny solontenan'ny fitondram-panjakana notarian'ny chef ZAP sy ny ben'ny tanàna nampita-tafika Radour Parouel ary ny télé général ny MDF Nicole Donaldson.